Miarabanao ry havana, tafahoana indray amin'izao vidéo zao ahafahantsika mifampahery, mikolokolo ny finoana, mampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana, ny fahasoavana ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavakintsika, ametrantsika zao fotoana zao ifampizarantsika zany, alohan'ny ifampizarantsika, vavakintsika tompoko. Ry Andriamanitra ray, ry Jesosy Kristy Tompo, manetry tena mivavakinao ary misaotra anao indrindra raha tafahoana aminao ankehitriny, velon'aina, salama ary matanjaka. Miaraka aminao, ianao no antony zavatra rehetra, ianao no tompo ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Tsisy Andriamanitra takanao, tsisy Andriamanitra azo arina aminao, fa ianao tokoa ny voalohany sy amin'ny farany, ianao le alpha sy omega. Ianao ny ivavahanay, ianao no antsoinay, ianao no antony fisina, antony zao fampaherezana fitoriana zao ka dia manatrehanay tsirairay avy, manatreha Tompo, esoro ny asan'ny nofo rehetra, esoro izay tsy anao rehetra amin'izao fotoana zao fa mangataka ny fanahinao masina. Efa hirotsaka sady mangataka ny rano Jesosy Kristy anadio, esoro izay tsy anao rehetra, ninona fanakorontanana amin'ny endriny samihafa, mpampierikerehana, oka tsisy anakely, tsy anapahefana eto fa didina aminaran'i Jesosy Kristy zany ny varimy rehetra hafa. Oka ny fanahinao masina, ny ranao Jesosy andrakotra, ianao ny teny, ianao no ampiteny, ary oka tsisy hoeninay koa fa tsy ny feonao rery. Dia aminaranao ry Andriamanitra ray, aminaran'i Jesosy Kristy, fa ny Nazareta nanaovany izany vavaka izany, misaotra Tompo, alleluia, amen. Amen. Dia misaotra ny Tompontsika, ny mivantana tahaka izao moa zany tsy tena atao hoe mivantana izy satria atao eto amin'ny Facebook fa atao ihany koa izy mba ho anaovana enregistrement, ho raisina feo, raisina sary, aparitaka amin'ny YouTube, aparitaka amin'ny olona rehetra satria misaotra ny Tompontsika amin'izao fivoarana ahafahantsika mifampizarana, mifanalavitra, misy fotoana teo fantatsika tsara fa tena nidy mihitsy na atao hoe fiaraha-mivavaka zany amin'ny fiangonana, fa zao fotoana zao ny fomba ohatr'izao dia nataon'Andriamanitra vaovao mihitsy. Teo aloha tsisy an'izao fa ahafahany manaparitaka, ary efa tenin'ny Tompo zany efa nizaraina tamin'ny mpanompony fa zao no andro farany satria efa maheno daholo ny olona. Tsisy intsony zany hoe tsy maintsy nandehanaka any amin'ny anakodaoda any ny mpanompon'Andriamanitra, fa maheno tenin'Andriamanitra ny olombelona fa efa maheno ny olona amin'izao fotoana zao, naiza le ianao dia efa misy amin'izao telefona zao dia efa afaka mijery izy, ary ny olona zany zao dia efa maheno ny tenin'Andriamanitra. Ny diso zany fa efa farany zao amin'ny andro farany no efa ilazan'ny Tompo zany voateny zany any amin'ny liko any sy any amin'ny apokalipsy ny amin'ny fananany ilazan'i Jesosy fa zao ny zavatra miseho rehefa ho tonga ny andro farany. Ny anankiray ny antony fampizarantsika moa dia fantatsika tsara fa araka ny lohateny hitantsika amin'ny YouTube zany dia hoe mba hitahiry ny solika. Ina moa dika zany hoe hitahiry solika? Ny solika tehirizina dia ny mba hidirantsika tsirairay avy any an-danitra. Jesosy Kristy rehefa niteny tamin'ny mpianany dia niteny izy hoe katsao ny fanjakako sy ny famarihako, ny fanjakany zany dia any an-danitra fa tsy aty an-tany. Fantatsika tsara fa rehefa nifady hanina 700 andro sy 700 alina Jesosy dia nentiny fanahy tany anefitra, dia naseho an'ny devoly teo, nalain'ny devoly fanahy ary naseho an'ny devoly teo fa ito izy ireo zavatra hitanao ireo dia daholy, fa raha mandohalika eto anatrehako ianao dia omeko anao. Zany hoe zao tontolo zao izay hitantsika izao dia any Satana, any devoly, fa ny Jesosy ny fanjakany dia any an-danitra. Ka izay ny fanantenantsika kristiana rehetra dia ny hiditra any an-danitra. Izay ny antony fampaherezantsika zany hoe mba ho tafiditra any an-danitra, azontsika vakiana ny amin'ny tantaran'ny Virginia 10, ny 5 adala sy ny 5 endry, afantarantsika tsara ahoana moa zany ny tehirizana ny solika. Fa raha mihidy tokoa io lanitra io, na dia niomana ihany ary tsika, na dia nikarakara ihany ary fa tsy naharitra hatramin'ny farany, araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay maharitra hatramin'ny farany vonjena, dia nisy any voahidy ihany ny lanitra, nisy fijoroana vavimbelona nataon'ny mpanompony
milazany amin'ny hoe rehefa midy io lanitra io dia tsy tafiditra ao ntsony ianao ary tsisy hitanao koa hoe misy endrika varavarana ahafahanao miditra amin'izany lanitra zany. Ka zay no efa iomanantsika ifampizarantsika zany mba tsy ho isan'ny voasakana na tsy isan'ny tafiditsika. Ny anankiray koa dia ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Iveriny Jesosy zany ny maha-kristianina antsika. Ny kristianina dia miandry an'izany fiverenan'i Jesosy zany. Zany ny tena nampiroboroban'izao hoe ny firoborobon'ny fivavahana kristianina dia ny fampataran'ny mpianatra, nahita ny mpianatra hoe iny Jesosy niakatra dia ozy Jesosy hoe iverina ozy izy. Dia zany ny toriany zareo foana. Iveriny iny Jesosy iny fa miomanina reo, ndana miomana fa iveriny Jesosy, iveriny Jesosy. Dia amin'izao zany efa elaela no efa nandrasana na ny mpianatra ary betsaka ny teo alohantsika zany efa ho 4 taona mahery no ny andrasana an'izany dia ny olona tsy iverina intsony any ka variana ny olona dia mierikerika. Indrindra ny eo amin'ny fivavahana kristianina efa tsy toriana intsony ny hoe iverenan'i Jesosy. Raha fiangonana izy na mpanompon'Andriamanitra tsy mitory ny fiverenan'i Jesosy dia efa tsisy intsony ny fifohazam-panahy amin'izany. Na miteny ary ianao misy fifohazam-panahy fa fifohazam-panahy izay mitarika ny olona hitady ny arena amin'izao tontolo izao ny fiainana ety an-tany ety, faninana amin'ny olona ety amin'izao tontolo izao, zany no toriana. Satria hoe manao fahagagana ny Jesosy Kristy, manasitrana ihany koa izy io, hainy zany. Fa ny tena ampifon'ny olona raha tena tianao zany tiantsika ny tarika ny olona hiandry ny fiverenana ny hiditra any an-danitra dia mitory an'izay fiverenan'i Jesosy Kristy izay andro farany zao izy. Teo dia andro ny fahasoavana izay ambara foana fa amin'izao efa andro farany izay hitsaran'Andriamanitra, tonga ny fitsarana. Ka dia mampahery antsika aharitra amin'izany fitoriana zany mba hiandry fiverenan'i Jesosy araka ny teniko teo hoe raha fiangonana izy na fivavahana tsy mitory an'izany fiverenan'i Jesosy Kristy zany dia na miteny ary izy hoe ao anatin'ny fifohazam-panahy dia tsisy fanantenana ao, tsy manana fanantenana intsony ny kristianina fa fanantenana dia mitovy amin'izao tontolo izao ihany ary mifaninana amin'izao tontolo izao amin'ny endrika ivelany, amin'ny fitafiana na amin'ny hira sy muzika, ny dihy. Misy fiangonana zany dia manao faninanana mihitsy amin'ny dihy amin'izao tontolo izao hoe izao ny fietsika amin'izao fotoana izao dia iny koa atao any am-piangonana any. Misy fietsika mamofady, fitafiana mamofady fa dia atao hoe zany ny malaza amin'ny ety amin'izao tontolo izao dia mifaninana. Satria zany no heverina amin'ny hoe miaraka makany an-danitra fa tsy zany ny tompo. Ny tompo dia ny fiainana any an-danitra, ny tenin'ny tanin'ny mpianany hoe any amin'ny jaonina any hoe ny ahita ny voninahitra ahita eo amin'ny voninahitra eo amin'ny seza fiandrianana, zany moa izy no antony nanaovany vavaka tamin'ny ray mihitsy izy hoe mba hitehirizanao azy ireo ahita ny voninahitra any an-danitra. Androany tsika dia ny fanahy masina moa no andrasantsika foana araka ny fanaony. Betsaka ny tenin'Andriamanitra efa ataony tonga mandritsy ny fotoana mba mieritreritra ianao zany inona ny tokony ho zaraina ny amin'ny fanahy masina ve, ny amin'ny vavaka ve, sa ny amin'ny fibebahana ve. Fa androany dia ny Isaia toko fahaenina tamin'ny farany teo raha mihaino ianao dia ny Isaia toko voalohany no afatra nomeny tompo. Zany afatra zany dia afatra nomeny tompo ny fanahy masina ho an'ny malagasy, indrindra ho an'ny vahoaka kristianina malagasy. Fa androany mitovitoy amin'izay ihany afatra ho an'ny kristianina malagasy koa, indrindra ny mpitondra fivavahana indray zany eto sy ny mpitory ohatra antsika izao zany ohatra anazy zao no hitenenan'ny tompo amin'ity Isaia toko fahaenina ity. Ka dia hovakintsika ny Isaia dia hazavaintsika araka ny fanazavan'ny fanahy masina miandalana eo zany ny Isaia toko fahaenina, vakintsika hatramin'ny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nandrahana an'i Isaia. Tamin'ny taona nahafatesan'i Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerikinerina ary ny ebanebany akanjony nahafen'ny tempoly. Nisy serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tapany, ny roa nanarona ny tongony
ary ny roa na ny dinany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, 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 ilay Andriamanitra tompony maro, eniky ny voninahiny ny tany rehetra. Zay aloha zany no hijanonantsika, ajanontsika eo zany ny famakiana aloha fa ho tohizantsika izy avy eo. Amin'ity zany araka ny teny teo dia ty Isaia 40 no tiany tompo ifampaherezantsika azavaina torina teny ve tsy toriteny fa ny fanahy masina no ampiteny amintsika hoe inona moa zany ny tiany tompo lazaina amin'izany. Tamin'ny taona nahafatesany Ozia Sisy mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka, zany hoe eto zany dia tiana petraka sady hoe tena zavatra nisy ty tamin'ny fotoana nisy ty lazain'ny Isaia ty fa tsy tantara fotsiny. Misy manko ny olona miteny hoe zany ny baiboly zany zavatra tantara zany fa tsy mety ny foronina ary zany. Iza namorona zany? Mosesy nanomboka nanoratra an'io dia ny foronina zany, fa ty tantara ty dia ny ray aman-dreny izay efa nifidian'Andriamanitra taranak'Israely zany no nasain'ny tantara amin'ny zanany hoe tantara ao zanankareo amin'ny taranankareo fa zao ny zavatra niseho teo aloha. Dia anisan'izay Mosesy ary ny vangin'ny fanahy masina Mosesy nanoratra n'ito baiboly ity zany, indrindra ny testamenta taloha. Dia ohatry hoe tamin'ny taona nahafatesany Ozia mpanjaka no nahitako ny tompo nipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina. Isaia eto izay mpaminany, fantatsika tsara zany ny ravakitsika any amin'ny toko voalohany ihany ka hatramin'ny fahadimy, fa tonga dia raisintsika eto amin'ny fahaenina ilay hoe iza ny antso anazy nahita ny tompo mipetraka teo ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina. Zany hoe tena nahita an'Andriamanitra tamin'izany tena nahita mihitsy Isaia, izay mampaminany azy fidian'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao betsaka mpaminany, betsaka mipompon'Andriamanitra na tsika zao ary na za zao rehefa mitady an'Andriamanitra tsika averina amintsika foana, fa ny tenin'i Jesosy hoe midiro amin'ny efitranona mangingiana izy dia midio fa ny rainao hamaly anao ao. Dia hamaly anao izy ary aneo zavatra mahagaga dia hiteny aminao ary rehefa miteny aminao n'Andriamanitra dia zay natao hoe tsy hoe mpaminany ianao fa ampifantarin'Andriamanitra, mety hitenenana ianao, mety ampifantariny zavatra dia tsy angina ianao fa nambara. Ho hitantsika ao aoriana kely eo fa zay ny anton'ity nanoratana n'ity Isaia 40 ity. Zapanitiany lazaina eto zany dia Andriamanitra mipetraka ambony seza fiandrianana avo sady manerinerina. Andriamanitra lehibe eo, zay ilay Andriamanitra ivavahantsika. Araka ny teny teo zany an-danitra any izy tsara tsika mihaino fijorona vavolombelona maro fa betsaka nefa miteny mijoro ny amin'io Andriamanitra io zany. Raha tsy mihinana io koa anao hoe misy ilay Andriamanitra dia na manefa foana ihany zao fenoantsika ny tenin'Andriamanitra zao. Any amin'ny Hebreo any izy miteny an'izany mihitsy hoe raha tsy mihina ianao fa misy Andriamanitra ary Andriamanitra fanahy dia efa namany foana zany ny finoantsika, ankoatra ny finoana an' Jesosy Kristy sy ny finoana fa Jesosy Kristy dia nitsangana tamin'ny maty koa. Tenin'ny mpianatra koa hoe raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia foana koa ny finoantsika. Zany ao anatin'ny finoana sy tokony hametrantsika finoana ihany koa. Toizako ny tenin'Andriamanitra ary ny ebakebaky ny akanjony na fen'ny tempoly. Ty zany mbola nisy ny tempoly tamin'izany tao amin'ny zanak'Israely. Zany hoe tena manarina mihitsy. Rehefa tonga Andriamanitra dia manarina. Tenin'Andriamanitra arak'ilay teny teo miditra amin'ny efitranona mangina ianao, tsy ilay tempoly intsony efa nidravana ny tempoly zany tamin'ny 70 taona taorian'ny nahalasan'i Jesosy nahaterahan'i Jesosy. Dia ianao osa izy no tempoly, tsika izao no tena tempolin'Andriamanitra. Rehefa tonga Andriamanitra mahita azy ianao dia rakofany amin'ny ebakebaky ny akanjony ozy izy. Nisy serafima andiny faharoa, nisy serafima nitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy, ny roa nanarona ny tavany, ny roa nanarona ny tongony ary ny roa nanidinany. Eto dia misy fanazavana fohy fotsiny zany mba tsy hidirantsika lavitra. Ny serafima zany dia anjely zay efa manompo an'Andriamanitra tany an-danitra tany, zay nitsangana teo amboniny ozy izy samy manana elatra enina avy. Zany hoe ny amin'ny Hebreo ty moa zany Hebreo rehefa miteny chiffre na marque dia misy antony hoe enina nisa inona daholo ny dikany zany, dia nandretso roa misy dikany zany amin'ny teny Hebreo. Misy valeur moa zany amin'ny teny frantsay, misy fototra, misy antony.
matoa izy mamea an'ireo marika ireo zany hoe enina dia samy nandeha tsy ho roa ny roa nanarina ny tavany, ny roa nanarina ny tongony ary ny roa nanidinany. Midika zany efa misy zavatra lehibe sy endrika tian'ny fanamasina, tiany tompo aseho ny amin'izany marika ny tononony eto zany, fa tsy hiditra lalina amin'izay tsika androany. Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe masina, 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 Andriamanitra tompo maro endriky ny voninahiny tany rehetra. Dia miverina amin'izay le chiffre, le marika teo zay tsika. Maninona no naveriny telo ty masina ity? Misy dikany be mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra, ary misy dikany io amin'ny teny sy ny dika amin'ny teny jiosy zany, teny hebreo, hoe naveriny intelo, tena masina intelo le Andriamanitra tompo maro. Eto moa zany ty Andriamanitra tompo maro ty, ilay tompo maro eto dia amin'ny teny gasy izy nataony hoe tompo maro, fa amin'ny teny frantsay tena hoe l'Éternel des armées, tena hoe Andriamanitra tompon'ny fahefana, tompon'ny miaramila, manjaka amin'ny miaramila. Tsy natao tamin'ny gasy izy io hoe miaramila ny mahery noho ny miaramila rehetrarehetra izy io, fa nafenina satria tamin'ny andro fanjanahantany nandikana an'ity teny baiboly ty dia nafenina atao tompo maro. Fa tena le armée zany dia maro, fa tena io armée io dia tena hoe olona mitambasy sy matanjaka fa resy an'Andriamanitra io. Zay zany no tokony tsy atahorantsika koa, mety ao anaty fonosana kely, tsy atahorantsika rehefa man'Andriamanitra. Ninona ozy izy ady miseho any amin'ny salamany koa izy miteny an'izany, na inona zavatra miseho amin'ny akavia ny akavananao, tsisy hampaninanao zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, fa Andriamanitra tompony fahefana lehibe noho ny miaramila rehetra. Zany io Andriamanitra io, ary endriky ny voninahiny tany rehetra. Zay le naveriny intelo zany izy dia ny voninahitran'Andriamanitra nanerika ny tany rehetra, tsy tao an'le tempolo tsony fa ny tany rehetra mihitsy no feno ny voninahitran'Andriamanitra. Ka zay no ametrahantsika ny finoana, izay le verenako teo hoe raha mino ianao fa tena manana Andriamanitra ary Andriamanitra mahery io, Andriamanitra masina io, dia ny voninahiny izy manerana ny tany, zany hoe tena feno ny voninahiny tany rehetra. Toizaka amin'ny andininy fahaefatra, dia niororo ny fanambaniny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony, ary feno setroka ny trano. Io le setroka sy fiororony io dia aseho amin'ny tenin'Andriamanitra io, vakiako maromaro no ohatra amin'ny tenin'Andriamanitra io, fa ampiarahako amin'ny tenin'Andriamanitra manaraka eo. Fa Andriamanitra rehefa miseho na miteny dia tena miororo, ary araka ny teny eto mety setroka, feno setroka ny tany. Ny setroka io moa zany matetika io no hoe emboka manitra na emboka, izay mahatonga ny fomba nataon'Andriamanitra tamin'izany, tamin'ny mbola andro tao anatin'ny tempolo nasiana emboka ny feno natao setroka mba ho ankasitran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mihitsy, raha ny tena marina, tsy mila setroka avy amin'ny olona izy, fa izy mihitsy rehefa tonga dia efa izy mihitsy mitondra ny setroka. Tonga dia lasa feno setroka hozy izy ny tany, ny trano. Dia andiny fadimy dia hoy izao, Isaia zany no miteny: lozako maty aho, fa lehilahy maloto molotra, sady atao amin'ny firenena maloto molotra no itoerako. Fa ny mpanjaka dia Andriamanitra tompony maro no efa hitany masoko. Eto no azontsika ho lazaina hoe fototra ihany, mbola misy anakay zany ny fanazavana avy eo, fa anisan'ny fototra hitondrantsika n'izao fampaherezana fo izao ny amin'ity. Dia hoy izao: lozako maty aho, fa lehilahy maloto molotra, sady atao amin'ny firenena maloto molotra no itoerako. Zay zany Isaia mpaminany isehoan'Andriamanitra. Zany olona isehoan'Andriamanitra zany isehoan'ny anjely. Raha ny tena marina, olona efa masina zany, olona efa manolo tena, nitahiry ny tenany eo an'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra no hitan'Andriamanitra, fa zay mitady azy amin'ny fahamarinana sy amin'ny fahamasinana. Efa mila mitandrina ianao zany amin'ny fahamasinana zany, efa nambara foana fa fahamasinana dia mila ny amin'ny endrika ivelany, amin'ny endrika anatiny dia mila masina ianao, mitandrina amin'ny fialahana, amin'ny fijangajakana, amin'ny filany nofo, amin'ny alatra, amin'ny lainga, mitandrina zany ianao, ary indrindra mangataka ny rahan'i Jesosy hoe hanadio anao isan'andro. Fa eto zany tena hita mihitsy, lozako ozy izy, ro nahita n'Andriamanitra izy, lozako maty aho,
Zany hoe mitondra loza ho anao mihitsy ny fitadiavanao an'Andriamanitra na fanarahana an'Andriamanitra raha tsy mandeha amin'ny fahamasinana anao. Fa ozy izy hoe lehilahy malotomolotra. Zay zany tena mampatahotra na antsika mifampizara zao ary dia raha ao anatin'ny hoe falotoana molotra dia loza, mety loza sy fahafatesana nahazo antsika. Ary zay no anisany ao ambara mbola hitohizana foana ho izy fa mahagaga fa hiteny amin'izay ny tompo amin'izay hoe ny mpanompon'Andriamanitra izay ny fidiny, nizaniza mpanompon'Andriamanitra, na pasteur ianao, na mopera ianao, nizaniza ianao mpanompon'Andriamanitra hitory ny filazantsara, dia mila miala amin'ny falotoana molotra. Isaia reto tena natahotra fa ho loza, an'izay natahorantsika sao dia ny loza sy ny fahafatesana nahazo antsika raha tsy mitandrina antsika mpanompon'Andriamanitra izay mifampizara na mitondra ny tenin'Andriamanitra eo anatrehan'ny tompo. Eto zany ho toizako ihany izy fa mbola hisy tena fanazavana avy eo, sady ato amin'ny firenena malotomolotra no hitoerako. Io dia efa nivakiantsika tany amin'ny Isaia 1, firenena malotomolotra, ny tenenina tamin'izany moa fanamasina ny teny hoe soloy le firenena Israely hoe Madagasikara na ny firenena malagasy. Fa tena mampatahotra. Ary ny zavatra soratany eo amin'ny Isaia 1 eo mbola mampirisika anao hamaky fotsiny, vakio tsara fotsiny ny Isaia 1 hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia ny anarana hoe Israely rehetrarehetra eo soloina hoe malagasy na firenena malagasy, fa dia zany mihitsy ny zavatra soratany eo no zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao, hatrany amin'ny mpitondra na mpitondra fivavahana na ny olona. Nefa koa era amin'izao tontolo izao moa zany fa tamin'izay dia ny malagasy ny tiana mpitaina le hafatra. Firenena malotomolotra no hitoerako fa ny mpanjaka dia Andriamanitra tompo maro no efa hitany masoko. Mampatahotra ny mahita an'Andriamanitra. Tsika zany kristianina, zay nangatantsika mandrakariva mba hahita an'Andriamanitra, tongavy ianao Andriamanitra, midina ianao fa mampatahotra io. Loza sy fahafatesana no entin'io raha tsy mitandrina antsika. Andiny fahenina dia nanidina nanantinahy ny serafima anankiray nitondra vainafy teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara, ary natehiny vavako izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotrao io ka dia afaka ny helikao ary voavela ny fahotanao. Eto zany araka ny toy ihany le fototra teo, ny fototra tena hitoriana ny ten'Andriamanitra zany dia ho an'ny mpitory teny, ho an'ny mitondra ny ten'Andriamanitra dia mila voavela heloka ary ho afaka amin'ny fahotana. Ny fanafana fahotana sy ny famelan-keloka dia ny fandorana, nandorana zany nitondra vainafo eny an-tanany izy dia nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara ary natehiny vavako izany. Eto dia izay mihitsy eo ohatrina kely eo manko no tena haintsika, tena fantatsika mpanompon'Andriamanitra zany, na fantatry ny olona mihitsy hoe raso nefa vakiko ihany izy amin'izay fantatsika hoe ary nandre ny feon'ny tompo aho ka nanao hoe iza no irahako ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao ity aho iraho aho. Io zany dia tena mahafaly ny kristianina no mandray an'io teny io satria maniraka ny tompo, na ny feon'ny tompo dia ndray ny feon'ny pasteur ny enao na ny fahaizanao. Zay manko nakabeazantsika zany amin'izao fotoan'izao, mandray ny fahaizana, nianatra, tena nianatra mihitsy ary tena tsisy maharatsy an'izany, betsaka ny olona nianatra tenin'Andriamanitra, ny teolojia, dia iny amin'izay fa hoe nirahana na nirahana mpanompon'Andriamanitra. Fa eto Isaia dia Andriamanitra no naniraka azy, ary rehefa naniraka azy ary Andriamanitra mbola natahotra izy, araka ny teny teo fa ny olona nitahiry ny tenany tamin'Andriamanitra nefa mbola natahotra izy ary tsy nandeha izy. Inona ny antony nandehanan'ny Isaia? Tsy nandeha izy raha tsy nidiovina amin'ny vavany aloha. Ny tena manontolo zany efa nidiovina, fa na ny vavany hitory ary dia mila madio. Zay zany matetika moa zany ny fitoriana dia mivily, matetika araka ny teny teo mivily satria tsy madio le olona mitory anazy ary ny vavany dia feno loto, araka ny ataon'ny Isaia eto. Fa tsika mpanompon'Andriamanitra dia mila diovin'Andriamanitra, ary ny fanadiovan'Andriamanitra dia mafimafy ihany. Vainafo no atehany amin'ny vavanao, vainafo no atehany, zany hoe tena mandoro
Dikany vainafo zany tena mandoro, mety may ianao, mety levina koa. Fa eo zany no tiako ivoahana kely. Afantarantsika hoe aona marina moa zany hoe tena hoe vainafo zany amin'ny tenin'Andriamanitra. Io vainafo io dia milaza ihany koa fa Andriamanitra mihitsy io. Io Andriamanitra io tonga dia vakiako izy. Vakiako ary amin'ny verenako any amin'ny testameta taloha avy eo fa any amin'ny testameta vaovao anankiray ihany no tenin'Andriamanitra manambara an'io hoe vainafo io. Any amin'ny Hébreu 12. Misy hafa ny fahatiny zany tena manamarika azy. Hébreu 12 ny andininy fa 7 sy fa 9 zay no vakitsika aminaran'i Jesosy. Koa satria na mandray fanjakana tsy azo amporoirony isika, dia aoka isika anana fahasoavana, hoentintsika manao izay fanompoana sirak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Fa Andriamanitra dia afo mandevina. Zay zany any amin'ny Hébreu 12 eo dia za mihitsy. Raha mandray fanjakana ozy izy tsy azo afangarona, tsy azo ampirorona, tsy azo, fa aoka isika anana fahasoavana hoentintsika manao izay fanompoana. Mila mba hanana ilay fahasoavana manao fanompoana zany. Fahasoavana dia ny fanadiovana nataon'Andriamanitra amin'ny afo. Fa Andriamanitra dia afo mandevina. Zay ilay izy hoe mila mampatahotra io Andriamanitra io fa mandevina io. Ary teto zany dia mandevina koa zany, izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny fampiresana hoe voavelany Eloko satria ny vonin'Andriamanitra tamin'ny afo. Zay zany mila ananantsika tsirairay avy, ny kristianina rehetra io fa tsy ny mpampan'Andriamanitra moa zany voateny eto, fa kristianina rehetrarehetra. Kristianina rehefa mandray an' Jesosy ianao tompo sy mpamonjy dia ny rahany andana mitory ny filazantsara ny olombelona rehetra. Tsika zany dia samy nahazo an'io daholo. Ka raha hitory ny filazantsara ianao dia tsy maintsy voavela heloko. Rehefa voavela heloko ianao rehefa mibebaka dia avelona foana, fa rehefa voavela heloko ianao ka mibebaka dia atao batisa ianao amin'ny rano. Dia rehefa vita ny batisa dia ho avy amin'ny fanahy masina. Mbola ho hitantsika misy fampianarana maro efa natao tamin'izany, fa rehefa nandray, rehefa natao batisa ianao dia tonga koa ny batisa amin'ny fanahy masina. Amintsika amin'izao fotoana izao zany, satria tsika amin'izao amin'ny fotoanan'i Jesosy Kristy. Fa tamin'ity Isaia dia tena izany mihitsy ny zavatra niseho. Nateny tamin'ny vavako izany hozy izy, nalainy tamin'ny tandra ny vainafo. Zany hoe ilay Andriamanitra io izy Andriamanitra koa dia afo mandevina, afo mandoro. Verenantsika tsara amin'ny Exodosy koa zany amaky ten'Andriamanitra vitsivitsy afantarantsika mihitsy hoe tena afo io Andriamanitra io, ary mampatahotra io. Mila mitandrina tsika, loza fahafatesana no azontsika raha tsy mitandrina tsika. Ary indrindra moa zany mety tsy ho azonao ety tany aty ilay fahafatesana, fa any an-danitra any dia any amin'ny afo be. Io dia tena any amin'ny afo, tena misy io afo be io, fa tsy mety mino ny olona. Fampianarana ny olona raha te ho afaka amin'izany afo be zany ianao dia ety tany ianao nefa miomana, andeha amin'ny famasinana sy fahamarinana. Ny Exodosy 4:20-7 vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe: ary ny fijery ny voninahitry ilay avo indrindra, Andriamanitra tao an-tampony tendrombohitra dia tahaka ny afo mandevina teo imason'ny zanak'Israely. Tena tahaka ny afo mandevina hozy izy. Zany ny fijeran'ilay voninahitry ny avo indrindra. Io tamin'ny Mosesy eo amin'Andriamanitra. Afo mandevina io, ary tamin'io tendrombohitra io raha misy fotsiny ary hoe zava-mananaina manantona ka tsy avy amin'Andriamanitra dia maty, levona. Ka zay io Andriamanitra io zany tena afo mandevina io. Ary le araka ilay teny teo ny fandevonana dia raha levona ianao noho ny hotanao dia maty, noho ny fahalotoana. Fa raha mitady ny mandray an'ny tompo ianao dia fandevonana ny hotanao, voavelany Eloko. Zay ny azon'ny Isaia eto. Any amin'ny Deutéronomie any izy 4:7-20 koa mivaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe: fa ny tompo Andriamanitra ao dia afo mandevina, eny Andriamanitra saro-piaro izy. Zany no soratany amin'ny Deutéronomie 4:7 eo zany 7-20 hoe: fa ny tompo Andriamanitra ao dia afo mandevina, eny Andriamanitra saro-piaro izy. Tena afo io Andriamanitra io zany ivavahantsika io. Tatsika hoe rain'i Jesosy Kristy afo mandevina ary saro-piaro izy. Dikan'izany saro-piaro zany ohatra ianao rehefa saro-piaro tsy tianao fangaroaro le olona tianao.
raha mikisakisaka kavisaka vanana izy na tsy hitanao misy olona tady iodikodina eo akaikiny eo, rehefa sary-piara ianao tsy fona io mahatonga ny olona mamono. Misy moa zany tena mampalahelo amin'izao fotoan'izao ny fisarahana rehefa tononona tia Eropa ty zany rehefa mifanonona le olona tononona indrindra fa mivehivavy rehefa manonona hisaraka aminao fa tsy zakako intsony ny ataonao dia le fahasalotam-piaran'le lehilahy dia vitany mihitsy. Isan-kerinandro aty dia misy olona mamono ny vady aman-janany na mamono an'le vady noho ny fahasalotam-piaro. Ka Andriamanitra raha sary-piaro dikan'izay afo mandevina koa izy. Le vonin'Andriamanitra ianao raha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ataonao. Vakiko kely ihany ao amin'ny Deutéronomie 7:7 satria manamafy amin'izany mahafo mandevina an'Andriamanitra zany minaran'i Jesosy hoe koa aoka ho fantatrao anio fa ny tompo Andriamanitra ao no efa andeha hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevina ka izy no andringana. Eto dia ny zanak'Israely no andeha. Teto zany ny teny mihitsy ny Mosesy ny hoe hiady amin'ny firenena hafa, firenena matanjaka sy lehibe lavaranjanana no hiadivan'ny zanak'Israely. Fa ny teny Mosesy fa tsy hiady noho ny herinao noho ny fahalalanao. Raha mandeha amin'ny fahalalanao ianao satria ianao nianatra, satria ianao ohatran'izao ny zavatra nataonao dia ho leviny fahavalo ianao. Fa ny tenin'Andriamanitra aoka ho fantatrao izy anio fa ny tompo Andriamanitra ao no efa andeha hita eo alohanao tahaka ny afo mandevina. Rehefa Andriamanitra ny mandeha eo alohanao dia afo mandevina izy tsy atahotra ianao. Zay mahatonga an'izy hoe rehefa namangy anao ny tompo ny eo natao amin'ny efitrano mangingina dia tsy matahotra intsony ianao satria ilay Andriamanitra nefa mandevina ny eo alohanao ka sahinao mijoro manambara izay zavatra nataon'ny tompo taminao. Ka izy no andringana. Raha vakiana amin'ny tompo zany izy ajanka eo amin'ilay andringana eo fa raha vakianao hatramin'ny farany Deutéronomie 7:7 io na tsy pasivy dia mahita ianao inona ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely teo anatrehan'ny fahavalony. Vakiko ihany koa ny Samuel faharoa 2:20 ny 9:7. Samuel faharoa 2:20 ny 9:7 vaky toy izao aminaran'i Jesosy: nisy setroka nisy havoana teo ambavavorony ary afo avy teo ambavany no nandevina ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy. Vakiko kely amin'le Amerikany nisy setroka nisy havoana teo ambavavorony ary afo avy teo ambavany no nandevina ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy. Izay ilay Andriamanitra tena mampatahotra ny Andriamanitra. Izay mahatonga hoe tokony hatahotra. Raha tsy matahotra an'Andriamanitra ianao dia mieritsereta ihany hoe dikany hoe tsy matahotra an'Andriamanitra. Fantatsika tsara ny tenin'ny gasy hoe olona tsy matahotra an'Andriamanitra iny. Zany hoe olona efa manao tsinotsinona olona, ny fanambaniana, ny fanaratsiana na manao miteny ratsy an'Andriamanitra, ny halatra, ny lainga, ny fitaka, ny zavatra maro. Misy olona tsy matahotra an'Andriamanitra ndika le hoe tsika mpanompon'Andriamanitra zay le izy hoe ianao tsika zany mitory ihany fa mitory amin'ny zavatra hafa mety diso ny zavatra ambarantsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ny tsy fatahoran'ny Andriamanitra koa zany. Satria mitory ny tenanao ianao na mitory ny fiangonanao ianao, mitory ny anaram-piangonana fa tsy mitory an'ilay Andriamanitra le Jesosy Kristy. Zay nitoriana Jesosy Kristy ny manavitra diso nasaina tony ny olona. Nasay manatona an' Jesosy ny olona fa niza manatona azy Jesosy dia tsy mba ho lafo mihitsy. Dia zay zany vakiko kely ihany amin'ny 9:10 satria misy ten'Andriamanitra eto mifandraika amin'ny fijona vavombelona nataon'ny mpanompo mifarany teo hoe dia naondro ny lanitra ka nidina izy ary aizipito no teo ambanin'ny tongony. Eto dia manamafy nisy fijona vavombelona anisan'ny nalaitra ana mihitsy zany fijona vavombelona nataon'le mpanompon'Andriamanitra, mpanompon'ny tompo Felisia. Ny teny mihitsy izy fa rehefa midiny ny lanitra izy ka nijerena any an-danitra zany mazava tsara fa rehefa mijery ny ambany ianao tena aizipito. Ary ka ilay izy tena voasoratra ny ten'Andriamanitra mihitsy. Dia naondro ny lanitra dikan'izany nidiny ny lanitra na nasainy efa ny any ambony lanitra zany hafa ka nidina izy ary aizipito ny teo ambonin'ny tongony. Zany hoe tena izao iainantsika izao araka ilay teny teo dia aizipito ny hitantsika ety. Paramahana ny tompo ianao dia tsika ho sisa ianao ny fahazavana
sy hainao ny fanasina. Tsika izao no fahazavana nasain'ny tompo hitondra ny tenin'Andriamanitra. Io teny io dia ao amin'ny Salamy koa 8:9. Davida moa zany no niteny an'io eto. I Rafidy raha nataon'i Davida io dia naveriny ao amin'ny Salamy 8:9 koa io ary tsy hamaky intsony ako fa ao amin'ny Salamo 50:7 dia mitovy amin'izay koa. Amin'ny hoe afo mandevina azy ny Isaia 9:1 moa zany nanomboka amin'ity afo mandevina ity dia naveriny matetika izy io any amin'ny Isaia 7:1, 3:7, 3:7, 7:7, zany dia manambara ny afo an'Andriamanitra, afo mandevina io. Ka zay zany no mila hitandremantsika rehefa hoe manaraka ny tompo, indrindra rehefa hoe nifidiny hitenin'ny tenin'Andriamanitra. Misy afo mandevina, averiko tsara izy dia nanidina nanatonahy ny Serafima 9:1, anankiray nitondra vahinafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny altara ary nateny vavako izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny olotra ao io ka dia afaka ny helokao ary voavela ny fahotanao. Zay no andrasantsika mpanompon'Andriamanitra, zay no andrasantsika kristianina. Hitory ny filazantsaritsika, hitory an'i Jesosy Kristy dia angatao aloha ny famelan-keloka, mila mibebaka. Zay zany mahatonga ny Isaia teto natahotra, mibebaka mihitsy, mila mibebaka tsika. Ny rahalahy moa zany misy fampianarana tiako amparezinao, misy rahalahy koa miara-miasa eto ampahery anao amin'izany fanazavana izany hoe fibebahana izany koa. Fa ny ataontsika zay ny amin'ny nanomana ny tompo efa ho roa taona mahery zany no niomana amin'izao asa zao dia nandritry ny roa taona dia ny fibebahana, fampibebahana zany nasain'i Jesosy naverina foana. Gaga ny olona raha mihaino misy manaraka moa zany, nisy olona be nanaraka fa niala le olona. Ianareo koa dia fampibebahana foana, fibebahana foana no teneninareo, fa zay zany dia fa ratsy mihitsy. Na miteny koa le olona nareo mihitsy zany no tena masina. Tsy izay no masina na fa ny tompo miteny mibebah, ho avy izy. Zany no tenen'ny Jaona mpanao batisa. Ho avy Jesosy, ho avy izy ilay aoriana koa hanao batisa nareo amin'ny rano amin'ny fanahy masina, fa za manao batisa amin'ny rano dia mibebah aloha, amboary ny lalaka alehany. Mila mibebaka tsika, mila mibebaka, zay no ataony tamin'ny Isaia eto. Isaia eto noho ny izy miteny hoe lozaka sy maty ao ty ny fibebahana ny tiany lazaina amin'izany, mibebaka teo anatren'Andriamanitra lozako, tena mibebaka. Hoe tena nieky ny fahotana, tena olona ratsy maloto molotra. Zay ny dikan'ilay tenin'ny Isaia eto, mibebaka izy. Raha tsy mibebaka sy naneky tena ohatr'izay izy tsy tonga ny tompo na nadio ny vavany. Dia ilay manadio teo araka ilay teny teo tena vainafo. May mihitsy ianao, matetika tena mafimafy any ny fandoran'Andriamanitra ny tenantsika, ny fiainantsika alohan'ny anafahan'ny heloko antsika. Ka zay zany mila voavela heloko tsika alohan'ny hoe tena hoe hitory ny filazantsara nambara. Zay zany ampitaina amin'ny olona rehetra fa tsisy afa-tsy ny fampibebahana, famelan-keloka, zany no toriana ho an'ny olona rehetra izay manao anatiny tompo ary ny filazana fa ho avy io Jesosy io. Ho avy io Jesosy io ka miomana, mitandremy isika fa afo mandevina koa ny izy io. Hatramin'izay dia ny fahasoavana no nahatongavany teto, mbola ao anatin'ny fahasoavana tsika zao manana fotoana hibebahana, fa ho avy izy amin'ny fitsarany dia andevina. Andevina an'izao tontolo izao, andevina anao koa. Ary raha tsy levina ianao dia andevina anao izy any amin'ny afo be. Misy be da be mihitsy mitantara ny afo be fa tena mampatahotra sy mampieritreritra rehefa maheno sy ny zavatra ambaran'ny tompony amin'ny afo be fa zany no ambara eto. Zay vao tonga ny 9:9 zany ary nandre ny feon'ny tompo ao nanao hoe iza no irahako, iza no andeha ho irakay. Efa voavela ny helokao, voadio ianao, nibebaka ianao, zay ny tompo vao miantso. Averiko foana ilay zany raha tsika zany mpanompon'Andriamanitra, nianatra, niezaka, hoe vita ny fianarana dia mifanirahana ianao. Mieritsereta ihany tsika fa ny tompo eto sy naniraka ny Isaia raha tsy efa voadio tamin'ny afo ny vavany sy ny fiainana, mibebaka sy niala tamin'ny fahotana izy ary voavela ny heloko. Dia zay izy mbola nanontany ary izy, iza no irako ary iza no andeha irakay. Eto zany vao
ny tenin'ny tompo dia hoy izao Isaia zafady, ity aho iraho ao. Dia izay ho antsika zany manolo tena amin'ny iraka iantson'ny tompo antsika dia miverina amin'izay foana voavela heloka ve tsika efa mibebaka ve, sa mandeha amin'ny fahalalantsika, sa mandeha amin'ny fahazarana, sa nirahan'ny olona ianao, sa nirahan'ny anara-piangonana ianao, sa nanira-tena ihany koa mampatahotra koa hoe nanira-tena, fa angatao ny fanahy masina no aniraka antsika ampiteny anadio anavao antsika amin'ny fiainantsika. Tsika kristianina rehetra moa zany fa ny tompon'Andriamanitra manokana izay mitory ohatra nahako zao tena izay mihitsy, nazahako mitory eto zao mbola mieritreritra any hoe tena malotomolotra ihany tokoa za, firenena maloto misy anahy, fa ny tompo ny teny mitenena ambarao fa raha tsy miteny koa ianao dia adinina amin'ny rahanao koa zany. Adinina amin'ny rahanao dia izay nitenena antsika, ary io teny io araka ny teny teo hoe ny fanahy masina no miteny hoe vakio ny Isaia 9 fa anazavanao ako ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay ny fanazavana. Fanasain'ny Niomana moa zany fa le afo teo tena napetra mihitsy io afo io Andriamanitra io dia afo mandevina ary tsy mivazivazy io, fa tena misarotiny izy ary sarom-piaro araka ny teny eo amin'ny Hebreo teo zany. Dia vakiko hatramin'ny farany izy fantarantsika hoe inona ny tohiny rehefa nanaiky Isaia hoe ity aho iraho, dia ary hoy izy andiny fasivy, mandehana ka lazao amin'ity firenena ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahalala, ary mijere mandrakariva ihany ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity, ary ataovy lalidalovana ny sofiny, ary ataovy mikipy ny masony, fandrao hita ny masony, sy andre ny sofiny, ary alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Ary hoy izao tompo mandra-pahoviana nefa, dia hoy izy mandra-pahafona ny tanàna ka tsy hisy mponina, ary ny trano tsy hisy olona, ary ny tany ho lao tokoa. Ary Jehovah ampandeha lanitra lavitra ny olona, ary Andriamanitra azafady. Tsika moa zany tsy manona ny Jehovah intsony efa fantatsika fa tsy anaran'Andriamanitra io, fa amin'ity baiboly ity zany mbola fisoratana eto izy, ary Andriamanitra ampandeha lavitra ny olona ka ho be ny lao amin'ny tany, ary na dia misy ampafony aza sisa dia mbola hosimbana ihany koa izany. Kanefa kosa tahaka ny hazo terebita sy ny oka izay mbola misy fotony ihany, dia na dia voakapa aza dia toy izany no mbola isian'ny taranaka masina ho fotony. Izay zany rehefa niteny hoe irao rehefa andeha izy dia nasainy nandeha any amin'ny naviany matetika izy io tenin'Andriamanitra io any amin'ny asan'ny apôstôly ny faraparany ihany, 20 ngambany izay, dia naveriny koa io raisiny mihitsy io tenin'Andriamanitra io hoe mandehana ka lazao amin'ity firenena ity hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo fa tsy halala. Zany hoe tena firenena na firenena amin'izao tontolo izao, indrindra firenena malagasy moa zany, firenena Israely ny teneniny teto, dia tena tsy henontsony mandre mandrakariva ihany ianao amin'ny tenin'Andriamanitra. Zao fitoriana fampalazana zao samy mihain'ny olona ihany, fa tsy heno izy, fa dia izay zany lazao ihany, lalidalovana ho izy ny sofiny, ary mikipy ny masony. Miteny Andriamanitra ndana teneny nefa fa izy ihany no miteny fandrao hahita ny masony, sy andre ny sofiny, ary alala ny fony ka dia bebaka izy ka ho sitrana. Mampieritreritra ihany zany misy zany ny olona na ny firenena dia efa tsy ho sitrana mihitsy, satria efa mandahan'Andriamanitra fa izay mihaino manaiky an'ny tompo zany no ho sitrana, ary mila mandalo ny fibebahana. Zay zany ambara foana fa tsy maintsy mandalo ny fibebahana tsika vao azo fanasitranana, ninona na aretiny io na fahazarana io na fombafomba, dia mibebaka, ary mibebaka dia arahan'ny fanaovana batisa. Jesosy Kristy tsy hoe mibebaka izy fa na izy ary natao batisa, fa zany fanaovana batisa zany dia fanadiovana anao zany ao anatin'ny finoana daholo zany. Ka zay mila mibebaka, fa raha tsy mibebaka dia tsy ho sitrana. Dia mbola nanontany Isaia tompo mandra-pahoviana nefa, dia hoy izy mandra-pahafona ny tanàna ka tsy hisy mponina, ary ny trano tsy hisy olona, ary ny tany ho lao tokoa. Amin'izao fotoana izao fantatsika tsara fa manakaikaiky ny
Miteny frantsay moa zany troisième guerre mondiale zay ny ahafantarantsika azy. Ady lehibe fahatelo eran-tany. Efa atahorana mihitsy fa raha hoe seho io a hipoaka io a dia tena fahafoanana satria efa ady tsy amina basy tafondrotsony fa efa ady hafa mihitsy. Ady nucléaire zany no tena ilazana azy sy ny hafa tsy fantatsika. Fanaharatsy io, hanahany satana io, hanapotika ny olombelona fa tsika araka le teny teo hoe tsika mahan'Andriamanitra tsy ho levona. Ary na ho levona ary hiala aty amin'izao tontolo izao dia mahatoky tsika fa hitan'Andriamanitra ny amin'ny raholanitra ny an-danitra. Dia ho foana tokoa, ho lao tokoa ary zeo ary Andriamanitra hampandeha ny lanitra lavitra ny olona. Zany hoe tena hitantsika zany efa amin'izao fotoana izao ny gaga hoe fa maninona no ina moa teo? Fa maninona no misy ny fifindramonina be da be mihitsy. Mandeha lavitra ny olona ka ho be ny lao amin'ny tany. Akoatra ny olona hoe miala amin'ny tany naterahany sy ny tany nalehibiazany zany dia tena hoe mandeha lavitra zany miala mitady zavatra any ambadika any ny olona fa tsy hijanona amin'ny tany intsony fa mitady hevitra. Akoatra ny mitady fiainana sy hitsoaka any amin'ny planeta hafa any koa zany. Zany voateniten'Andriamanitra ilay izy mahagaga. Ary na dia misy ampafolony aza sisa dia mbola ho simbana ihany koa izany. Efa tena vitsy dia vitsy no tafajanona any amin'ny apokalipsy ihany. Raha mamaky ny apokalipsy ianao dia voateny tanteraka mihitsy zany ten'Andriamanitra zany fa tsy hiditra amin'izay tsoka mba tsy halavitra ny fizarana fa ny apokalipsy dia manambara an'izany mihitsy. Ary na dia misy ampafolony aza sisa dia mbola ho simbana ihany koa izany. Kanefa kosa tahaka ny hazo terebita sy oka izay mbola misy fotony ihany na dia voakapa aza dia toy izany mbola isiany taranaka masina ho fotony. Raha te ho janona zany tsika misy taranaka eo, mbola misy tafajanona eo fa ny taranaka masina. Ny olona miaina ao anatin'ny famasinana, ny olona miaina ao anatin'ny famarinana zany no tafajanona. Io tsy paradisy etỳ tany araka ny fitoriana ataon'ny fiaraha-mivavaka hafa ihany koa. Hoe dia tena hiaina daholo ny biby, ny zavamaniry, ny olombelona. Fa misy any an-danitra ny tena misy fiainana, tena tsara betsaka ny olona efa niakatra tany an-danitra tany. Tsy te hiverina intsony ireny fa nasain'ny tompo miverina koa hanambara sy hampibebaka ny olona. Aza misalasala mihitsy ianao miaino an'ireny fijona vavolombelona maro ireny fa ny olona matetika matahotra. Na dia mamaky miaino fijona vavolombelona dia atahoranay zany satria mampiozongozona ny finoanay, zao ny nay efa nara-piangonana, zao ny pasteur efa rahanay, zao ny fomba fanaonay ka hafa mihitsy iza indray ireny miseho mijoro vavolombelona sy nahita ny lanitra ireny. Raha tena mijoro ianao tena hoe miorina ao amin'ny tompo tsy ninona vakianao. Dia ianao efa olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha izy dia lasa vaovao ianao. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia hitanao fa ho dioviny, sasana ianao manolo tena, hiverina aminy dia ahita izay koa. Iorina tsara ianao, tsy elingelen'ny rivotra sy ny zavatra maromaro ianao fa na miaino ianao ny akavia ny akavanana, mandeha ady ianao. Amin'izao fotoana izao misy ady, misy ny loza, tsy atahotra ianao izy. Fa ny olona dia fa maninona za tsy mihaino vaovao na za tsy haino an'izao intsony ahako na tsy haino an'ny fijona vavolombelona fa sao dia hafa io olona io hafa ireo anaram-piangonana hafa ireo olona tsy fahita hatramin'izay. Mety ny olona vangin'ny fanahy-masina dia nasain'ny tompo miteny dia miteny izy fa tsika matahotra eo dia manaraka ny olona foana dia azagaka raha takian'ny olona. Satria ianao zany efa nisy fampianarana ny teneniko teto hoe ilay pasteur na ilay mpanompon'Andriamanitra na ny olona izay nentinao ambavaka, nitondra ambavaka anao no mivavaka ao anao. Vavaka ao anao dia valim-bavaka ao anao dia ozy izy hoe izay no mivavaka anao ka nahazo valim-bavaka ianao dia miverena aty aminay foana. Tsisy maharatsy ny fiaraha-mivavaka fa misy zavatra takiny aminao avy eo. Alo aviny zao zao nataonao ary misy tena manao tsinotsinona olona mihitsy ireny mpanompon'Andriamanitra ireny rehefa manomboka manaiky anazy izay ny olona. Mila mitandrina isika ary tsy tokony atahotra fa izay taranaka masina zany no ajanon'Andriamanitra etỳ amin'izao tontolo izao. Dia mahereza tompoko araka ny teny teo zany Andriamanitra afo io, Andriamanitra mandoro io ary Andriamanitra saro-piaro fa izy no aniraka atsika, izy no anisy vainafo
amin'ny Andriamanitra. Izy mihitsy anie ilay vainafy io e. Ny anjely moa inona no vitany anjely raha vainafy tena hoe vainafo tena hoe hita maso io, tsy may izany, may ny Isaia, fa vainafy fanahy io, fanan'Andriamanitra io, vainafy mandoro io ary io dia mahery. Rehefa teny amin'ny vavanao io dia izy no miteny. Ary izay ny finoako anahy manokana moa izany dia mino izany fa ny vainafy izay natehaky ny Tompo amin'ny vavako no efahako miteny eto, fa raha za fotsiny amin'izao tsy teny aminao amin'izao fampianarana atao hoe fijoroana vavombelona na fampiarizana izao, fa ny Tompo no mampiteny dia mampitandrina antsika fa mila mandalo fibebahantsika, mila mibebaka, mila voavela heloka ihany koa, izay vao mahazo ny feo, mahazo ny iraka izay meny Tompo. Ary ny iraka izay meny antsika dia amin'ny firenena mamono sofina, mamono maso, tsy mety mieno, tsy mety mijery, fa asain'ny miteny foana, hitenena foana, fa izay mibebaka ao anatin'izany no sisa no sitrana. Ary tsika na isy ary ny faharavany aty amin'izao tontolo izao dia ao anatin'ny famasinana ianao, tehirizin'ny Tompo ianao, fototra izay mbola ho tehiriziny, ampiroborobo indray, ampaniry izay efa ho faty. Dia misaotra ny Tompontsika miteny engany raha mbola tsy nandray ny Tompo ianao, tsy mahalala an'izany Jesosy Kristy izany dia atoloro ny tenanao, fa andray anao izy, tsy andahanao izy. Rehefa nanolo tena ho anazy ianao dia mitandrema fa aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao izy, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ka dia mampahery tompoko mandraisan'i Jesosy mibeba, miverena amin'ny Tompo, ary mananteny tsika ny amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny lanitra. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany manao velomanao raha mbola tsy tonga moa ny Tompo dia hifampahery eto foana tsika. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany hivavaka tsika. Eny ry Andriamanitra, ry Jesosy Kristy, misaotra anao satria miteny aminay ianao, mampafantatra ny sitraponao ianao dia ny teninao tsy hiverina aminao foana fa tena hiroborobo ho avy zato eny ary any am-pon'ny olona, anendry ny fonony tsirairay avy andoro ianao araka ny teninao, fa ianao ilay afo mandevina, andoro ny fahotana, andoro ny fahalemena, ary niza miverina aminao, mibebaka sy mifona aminao, miaiky ny fahotana dia mandray ianao, anadio ny ranao Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ampy manadio sy manavao, ary ny fanenao masina no ameny ny tsirairay avy. Asahinay mitory manambara ny voninahitra sy ny sitraponao irery ihany, voninahitra anao irery ihany Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no naovan'izany vavaka izany, misaotra Tompo. Alleluia, alleluia, amen.